vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maty no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefeny izy mba aviravindray ny foko sy ny fanahako tafahoana amintsika menakavy a mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoana ny mahafinaritra dia mahafinaritra ity mbola iresaka hatranontsika ny batisan'ny fanahy masina ny afony fanahy masina ny fafenoan'ny fanahy masina ny ositra ny fitenenana amin'ny fiteny maro samy hafa tsy fantatra araka ny voalazany baiboly izany inona ny antony ilana ny batisan'ny fanahy masina tsy maintsy tena mila an'izany ve ny mpino tsy efa ampy fotsiny ve rehefa miaina amin'ny fahamasinana tsy efa ampy fotsiny ve rehefa miaina araky ny sitrapon'Andriamanitra fa inona indray no ilaina an'izany miteny amin'ny teny tsy fantatra izany a zany ve tsy fampianarana vaovao daolo ivavakantsika angataka ny herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina mitaridalana antsika misaotra indrindra tompo satria fantary fa mampianatra anay indray ianao androany anoro lalana anay indray ianao androany tompo dia mitenena aminay fa vonona iain'ny mpanomponao zay zavatra ho raisina eto dia anovan'ny fo anovan'ny saina anovan'ny fanahinay ary atonga anay handeha lavitra mihitsy amin'ity fanomponanao ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen tena mbola ovakitsika ihany ary ataontsika mpitandremana mihitsy ny famakina ny tenin'Andriamanitra afahantsika mandeha lavitra sy manao dingana lalindalina amin'ity fanompona an'Andriamanitra ity ato amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo ihany no vakitsika ary eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe mbola manana zavatra maro olazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ireny no lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo te resaka foana amintsika eto ilay atao hoe lazonady ara-panahy teto dia tena nyvakiany Jesosy batsilana mihitsy tena hoe nahitsy mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe mbola manana zavatra maro tiako ifampiresahana aminareo misy zavatra be da be tiako ifampizarana aminareo misy zavatra be da be tiako ampitaina aminareo fa fantatra fa tsy zakanareo zany raha hoe tonga dia omena anareo androany dia androany dia androany tsy possible tsy vitanareo ny hitondra an'izany fa izao ho avy ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetrarehetra ary na ny zavatra ho avy azy dia ho amboarany ambarany aminareo inona ny dikan'izany teny zany iny io herin'ny fanahy masina na batisany fanahy masina io ry havana dia tsy hoe hery fotsiny dia hoe hery dia hoe nandray hery dia niteny amin'ny tsy fantatra dia nandray batisa fanahy masina dia nandray ny herin'ny fanahy masina non tsy zay fotsiny izy io fa voalazan'ny baiboly hoy izy Jesosy eto hoe misy zavatra tsy zakanareo raha omena anareo androany daholy tsy possible raha zao etahanareo zao dia tsy possible hitondran'izany tsy possible hazakan'izany raha izao toe-javatra iainanareo zao raha zao situation iainanareo zao raha zao zavatra iainanareo zao tsy possible fa rehefa tonga io batisa fanahy masina io satria araka ny teneniko teto hatramin'ny latsinainy reto mpianatra reto ange tsy hoe tsisy fanahy masina tamin'io efa nisy fanahy masina ny mpianatra
ozy izy nyteny Jesosy any amin'ny Jaona toko 1:12 izay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, zany hoe vao nandray an Jesosy zany le olona de efa misy herinidina ao ary herin'inona izy io hifaherin'ny fany masina io zay nanovan'le olona hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny toka, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny adalana, hiala amin'ny zavatra maro isan-karazany. Efa nisy hery ihany tao anatin'ny mpianatra de natonga azy afaka tamin'ny fahotana, tamin'ny fahazaran-dratsy, efa nisy hery nanova azy ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka tsy ny hery ilay resahan Jesosy eto, tsy ilay hery nanafaka anao tamin'ny fahotana, tsy ilay hery nanafaka anao tamin'ny adalana sy tamin'ny toka, fa misy hery hafa indray tiany Jesosy ho resahana amin'ity Jaona toko 4:12 ity, tsy hoe fanahy masina hafa akory fa niveau hafa, dimension hafa zay ahatonga anao hahazaka zavatra tsy zakan'ny olona. Satria nitsindrin Jesosy tsara hoe misy zavatra maro mbola tsy zakanareo, zany hoe na Jesosy zany mahatsapa fa misy mpinotsotra io, mpinotsotra mpanompon'Andriamanitra tsotra io tsy possible ho zakany le zavatra tokony ho entiny. Misy zavatra tsy zakany, misy zavatra tsy vitany, misy zavatra tsy hainy. Raha lio izy io herin'ny fotsiny io, herin'ny stanjany fotsiny de misy zavatra tsy vitany. Fa izao ilatsaka ao anatin'ny herin'Andriamanitra ilay batisan'ny fany masina, hidina ao anatin'ilay batisan'ny fany masina, hidina ao anatin'ilay herin'Andriamanitra de ho zakany amin'izay ny fahamarinana rehetrarehetra. Ary tsy le fahamarinana fa hitarika anareo izy amin'ny marina rehetra. Ny mahafinaritra amin'ity batisan'ny fany masina ity de misy hevitra izay tsy hitan'ny olombelona tsotra, hevitra tsy araky ny olona tsotra, fa ny olona manana ny fitarian'ny fany masina io no mahita azy, ny mahita hevitra tsy hitanao any amin'ny fitsarana, tsy ho azonao any amin'ny avoka, tsy hitanao any amin'ny mpanao lalàna, tsy hitanao any amin'ny ray aman-dreny be endry be ao an-tanàna, fa hita atao amin'ny fitarian'ny fanahy masina, hita atao amin'ny atao fitarian'ny fanahy masina. Ary zay no anisan'ny zavatra tena mila ampianaritsika, zay no mahatonga anahy tena miteny hoe tena faran'izay zava-dehibe manaraka n'ity fampianarana, ity fitombavaka zay andraisan'ny olona ny herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina teo. Efa nresako eto foana lehilahy azonady zao mantsy, raha vao ohatra manko ianao ela ny nanatrika ady, ela ianao ny nanatrika ady ary tsy mety tafavoaka ao anatin'ny ho ady io, na ho ela na ho aingana ralatsana bavy kivy ianao rehefa tena hoe mafy ny adinao, mafy ny olana trehanao, ny odiny ianao tao anatin'ny problème io 2 taona lasa tsy tafavoaka, 3 taona lasa tsy tafavoaka, 5 taona ianao ny odina tao anatin'ny olana io tsy tafavoaka, na tianao na tsy tianao reraka ianao vao matory ianao amin'ny alina ka mifo de mifantoka any amin'ny problème io mifo ianao amin'ny alina, vao taitra kely ianao de efa io olana io ny fatoanao vao misy zavatra kely mifo maraina de efa io mifatoanao tsy mety manam-pifaliana ianao na de any amin'ny mariage ary ianao mba lasa ianao mamonjy mariage, mamonjy lanonana kely, fa vao mieritreritra an'io le problème io ianao de tonga de reraka ny ara-panahinao, reraka ny ara-panahinao. Ianao tsy mahalala fa tsy ny hevitr'olombelona averiko. Ny olantsika zany de tsy mahalala fa tsy hoe zao ny takatro, ary raha vao iny le zavatra takatrao ihany ny takatrao ka tsy voavanao amin'iny, vizany ianao. Ohatra ananan'olona trosy ianao de efa nisy zavatra efa napetrapetraka ao, ato ny amahana n'ity trosy ity misy vola koraisiko ato amin'ny faran'ny volana amin'ity olo ity de ny volan'ny olona iny no andohavako an'ity de ato ndray makatso, de ato ny mamaha an'ity de voaloha io de anodina an'ity volo ity tampoka teo nefa mifandisy fotsiny ny ray am'ireo, misy zavatra mifandisy fotsiny hoe tsy azonao tampoka le volana tenainao, eo ianao de fa reraka, satria hevitra olombelona ny mamaha azy, fisainana ma olombelona ny mamaha azy. Vao tamin'ny herinandro te
ny fakomaly nisy rahalana nantonana mikorotana ny tokantranony isaraka izy mivady nisy fanaratsy tafiditra devoly tafiditra mihitsy tao amin'ny tokantranony dia le vehivavy ny andeha isitaka le vehivavy mihitsy niala isarabady sy ny sisa dia nanantona le rahalahy za pastera tsy manaiky otoriko izy izy le vehivavy nampisaraka ny mivady io otoriko dia tena hevitra maha-olombelona be fa zao ny tokantranony misaraka tratata dia nanantona mo izy misaotra ny tompo fa nanantona izy ny any tonga dia nihevitry ny fanay masina ny fitarian'ny fanay masina zao rahalahy tsy mety zany hevitra eo zany hevitr'olombelona zany arina zany hevitr'olombelona zany ampiasaina vao maika mikorotana ny tokantranonao vao maika milamina zao ny fitarian'ny fanay masina omeko anao ty fitari fa milamina fa jerenao fa milamina fa vavaka ny ataontsika dia zao no ataonao zao ny fietsika ataonao zao zavatra ataonao mifakomaly izy andresaka tamiko androany izy niona tamiko miva pastera le olana mifampody zay mivady mifampody zay dia miva problème halleloia le zavatra tsotra kely le fanay masina ary zay na tonga baiboly miteny hoe izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetra izy no hitarika anao amin'ny marina rehetra hitarika amin'ny marina rehetrarehetra io fanay masina io no hitarika anao amin'ny marina rehetra rehefa tsy fantatrao le marina dia tsy maintsy hevitr'olombelona tsy maintsy saipatatrao na ny saipatatry ny dadanao na ny saipatatry ny fianakavinao na ny saipatatry ny vadinao zay tsy maintsy hitondranao ny raharaha na ny fahaizanao ny hitondranao azy fa misy zavatra be da be tompoko tsy voavahan'ny fahaizanao tsy voavahan'ny dadanao tsy voavahan'ny hevitry ny maha-olombelona ny ary rehefa mamaha olana tsy mitsofoka amin'ny fisainan'olombelona zany za rehefa mamaha olana ataoko kalma tsara daoly aloha manodidina rehetra vavaka tsika mitsika manana ny fanay masina mitarika atsika fa tsy fisainana maha-olombelona no mitarika atsika fa mifanay masina no zany kalma avelo ny adversaire ampiasan'ny fahaizana avelo ny adversaire ampiasan'ny olona fatany avelo ny adversaire ampiasan'ny tanjany fa tsika tsy misy afa-tsy ny fitarian'ny fanay masina tsy misy afa-tsy ny fitarian'ny fanay masina zay fotsiny any ny ampiasantsika ndao jerena ndao angataka ny fitarian'ny fanay masinatsika dia zay no hitarika atsika amin'ny marina rehetrarehetra ny ady zany fa raha vo fanay masina io no mitarika anao revaka zay le izy no hitarika anareo izy amin'ny marina rehetrarehetra dia tsy mitovy amin'ny sainana maha-olombelona zany ny mahafinaritra anaby misy mpanao politika manantona raha tia omby dia aza manao politika amin'ny politika ny olona fa za manome torohevitra anareo zao politika fanaovana azy be da be politika mpanao politika tsy be da be moa zany fa mba misy vitsivitsy manaraka ny torohevitritsika ary mahomby reny zao ny fomba fitondrana vahoaka zao ny fomba fitondrana olona zao ny fomba fiatrehana ny te raha tia omby aza manao hevitry ny mpanao politika eto Madagasikara fa le hevitr'Andriamanitra ny hitondrantsika azy zao ny fitondrana ny hevitr'Andriamanitra zao ny fitantanana ny hevitr'Andriamanitra fa misaotra ny tompo rehefa manaraka ireny olona ireny dia misy fahombiazana rehefa manaraka ireny olo ireny dia tena misy fahombiazana rahalahy sy anabavy malala zao no vanim-potoana zao no vanim-potoana tsy maintsy etsehatsika zao ny vanim-potoana ilantsika ny fanay masina ny batisa ny fanay masina ny fitaria ny fanay masina ho Jesosy misy zavatra mbola tsy zaka anareo fa rehefa tonga ny fanafahamarina dia ho zaka anareo raha mpianana lazonady ry mpino malala tsy zakanao misy zavatra be da be tsy zakanao misy zavatra be da be tsy zakanao fa ny fanay masina no anoro lalana anao anatin'le izy misy raha resako fotsiny zao ohatra momba ny atao fandeferana sy fanetretena marary angery avana zany mandefitra zany hoe manana ny rariny ianao manana ny hitsiny ianao
fantatra zao fa rary ny tokony anao, fantatra zao fa hitsy ny tokony anao, fantatra zao fa tia ny tokony ataonao, tia ny lalana tokony izoranao, nefa ny zavatra misy, ny zavatra mitranga mandefitra ianao amin'iny dia lasa manaky an'le tsy rariny, manaky an'le tsy fahamarinana, tsy mora ny mandefitra, indrindrandrindra le hoe mandefitra manana ny rariny, tsy maintsy zao foana ny ao an-tsainao, ahoana moa za manana ny rariny, za manana ny marina, za ndray ve ny andefitra, za tsy andefitra. Nefa ny fitarian'ny fanahy masina ry havana, ndraindray eo ambadiky ny fandeferanao sy fanetretenanao iny fandeferanao iny ao ambadiky ny fitahinao anao. Fa nisy fotoana nazavaiko teto ty tantara ty, tamin'izay zany ny olona manana ny fanahy masina ny matakatra an'izany, tamin'izay tany Tomasina dia nisy nanangana trano moa zany tamin'izany, ary le trano atsangana trano hazo, trano ravipotsy, fiangonana moa izy io atsangana io, fiangonana trano falafa zany izy io fa fiangonana eo amin'ny hoe 12 mètres io tokony nahatsangana tamin'izay sur 5 na sur 6 teo eo angamba 5 natsangana. Dia io trano rehefa natsangana eo amorona dobo izy io, dobo kely zay, dia sady mitsofoka elakela trano no miletikiletika kely any anaty elakela trano, zay izy io zany miletiletika kely any. Dia tonga avy any le zalahy mirahalahy mpiray tapo izy ireo, zanaky ny tompon'le tany, zanaky ny tompon'le rangabe tompon'le tany, isory eo izy trano tamin'izany vao anangana an'le boiron, anangana an'le bois-caresy boiron reny, ananganana an'le fiangonana, dorana io esory fa tsisy an'izany, anjara lovana io, tsy andadanay rery io, misy anjara mamana io ka mamana efa maty, misy anjara mamana io zay tsy manaiky, esory io, sady ny tenenany ratsy no anina. Dia tsy maintsy nasorina izy ka mitena olona mpivavaka, ny tena olona pastera. Dia le dada any koa ny tena hoe salao pastera isorina raha manahirana amin'ny ankizy. Dia lasa le anabavy, dia za tena nanaiky ny fitarian'ny tompo mihitsy Jesosy ekena indray ny fitarianao, ho aiza indray zany zay, inona indray ny lalana hitondranao zany tompo, aiza indray ny hitondranao fa dia alana eto ndraiky. Dia ozy izy le anabavy mpiara-mivavaka, anabavin'izy roalahy reo, zanaky le dadabe i vehivavy io, aleo arozy izy etsy amin'le tany nividiko tamin'ny mamy, misy tany nividiko tamin'ny mamy io izy, dia aleo le tany nividiko tany amin'ny mamy io no atsangana amin'ny fiangonanay, ataovy any amin'ny taninareo mihitsy. Dia nefa io le tany no vidin'le anabavy io tamin'ny mamany, tany amorona arabe, le anankiray zany nitsofotsofoka elakela trano dia amorona dobo ary, le tanin'le anabavy ndray eo amorony arabe mihitsy. Tena mahafinaritra ny fitantanan'ny tompo, mahafinaritra ny fitantanan'i Jesosy. Zany ny atao fiasan'ny fanahy masina. Raha ianao zao mijery maha-olombelona dia hoe ratsy toetra izy roalahy reny tena hozonina, reny tena mbavaka mba tena ahita loza amin'Andriamanitra mihitsy, fa tena reny nanongotra ny tany. Non, zay le fitarian'ny tompo, zay le fanitretena, eny ary anao ary alany. Dia inona le hoe alana, ai ny fanahy masina mihitsy ny tsy nanaiky hitsofoa ny fiangonana io anaty elakela trano amorona dobo, fa atonga ny fiangonana io eto amorony arabe. Zay ny fahendren'Andriamanitra, zay planiny tompo, ataovy eo amorony arabe io fiangonana io, fa aza letika any anaty lala-pasika any. Dia natsangana teo amorony arabe le trano. Hatramin'izao tsika miresaka zao, ao ny foibe any vaony oloko eto ao Tomasina, eo amangaranao 20 mètres ny sakany, 40 mètres ny alavany, sady misy parking na malalaka be no misy rena, tena hoe zany le planin'Andriamanitra. Inona ny tiako atongavana, le fitarian'ny fanahy masina io dia le manaiky misy zavatra tsy zakanao. Raha maha-olombelona zao dia le fisainana maha-olombelona dia ratsy toetra izy roalahy reny, tsy ratsy toetra izy roalahy reny, fa reny mihitsy ny olona tsara toetra indrindra azy, reny ny olona tsara toetra indrindra, satria reny ny nasain'Andriamanitra fitaovana. Dia nanaiky ny fitarian'ny tompo. Misy zavatra be dia be ry havana raha vao tonga io fanahy masina io,
dia io ny hitarika anao, io no hitarika anao. Mahatonga ny fiangonana vahoany oloko mahatsangana zavatra be dia be dia be dia be, dia tena mahafinaritra fa ny fitarihan'ny fanahy masina. Zay ihany manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Tsy zakanao izy androany, tsy fantatrao ny antony androany, fa mpahafantaran'ny tomponao zao ny antony iny, zao ny antony iny. Dia rehefa mivavaka ianao tsy diso lalana. Ny olona manana ny batisa amin'ny fanahy masina zany, tarehy fanahy masina, tsy diso lalana jamais, jamais amin'ny fiainana, jamais amin'ny fiainana zany diso lalana zany. Fa misy fitarihana tsy takatry ny saina foana, dia tena misy lalana foana, misy hevitra foana, tena hoe aizao ny antony ty, aizao ny antony ty, aizao ny antony ty. Fa tsy voatery ho ratsy. Na io zavatra ataon'ny fahavalonao anao io ary ny zavatra tsy hitiavan'ny fahavalonao anao, ianao mieritreritra hoe ratsy toetra rianina tena. Non, 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 tsy ratsy toetra. Fa rehefa tena fian'ny fanahy masina anao ka tarihan'ny tompo. Zany zao anisan'ny zavatra resahako amintsika ohatra. Rehefa ny fanahy masina manko no mitarika anao ry havana, dia misy fandresen-dahatra ao anatinao. Averiko, misy fandresen-dahatra ao anatinao. Ary fandresen-dahatra nananao io tena fandresen-dahatra avy amin'ny tompo mihitsy io, avy amin'ny tompo. Inona ny alalanao fa avy amin'ny tompo? Ny alalanao fa avy amin'ny tompo aloha voalohany, tsisy fanahina mihitsy na fisalasalana ao anatinao ao. Averiko indray mandeha, tsisy fanahina na fisalasalana ao anatinao. Raha ohatra io ka tsy avy amin'ny fanahy masina, azavaiko tsara, raha tsy avy amin'ny fanahy masina io zavatra ataonao io, dia ny fanahy masina amin'ny alina ny mampanofo ratsy anao. Mampanofo ratsy anao fanahy masina amin'ny alina. Dia misy fotoana ianao manofo ratsy, hoe ino moa zany, manofo ratsy, mampafantatra anao hoe aza mitsofoka amin'ny lalana io fa mba zava-doza io, aza mitsofoka amin'ny lalana io fa vereo anao, potika eo anao. Dia za moa zany manana zany sensation zany foana, manana zany sensation ino moa zany, fahatsapana zany foana amin'ny fiainako, manana zany expérience zany. Raha vao ohatra zao ohatra hoe misy olona hifanaraka amiko, manao fifanarahana amiko, na olona hoe anao fotoana amiko rapitsy ohatra, ka tsy avy amin'ny tompo, dia amin'ny alina manofy ary manofo ratsy. Fiheverako hoe nofo ratsy zany mety ohatra hoe mahita ny olona io dia ohatra tonga dia hoe lasa mivadika biby le olona, na hoe manofy dia tonga dia latsaka any anaty lavaka be, na hoe manofy dia tonga dia manofy hoe voan'ny accident matsiravina, na manofy tonga dia misy loza matsiravina. Dia efa fampahafantaran'ny fanahy masina zany zay hoe aza mifandray amin'ny olona io, aza mifandray amin'ny olona io fa en danger anao raha vao mifandray amin'io. Zay raha izao. Dia faharoa, sakanan'Andriamanitra, sakanan'ny fanahy masina mihitsy io olona io tsy eo anamiko. Dikan'izay rehefa sakanana nanofy zany amin'ny alina, le olona koa vao sakana, dia eo ny tompo efa miteny aminao aza mi-insistre. Zay le fiasan'ny fanahy masina. Tamin'ny alina ianao fa nanofy zavatra ratsy mahakasiky ny olona io, le olona ndray avy eo niny apitsony iny efa hoe rendez-vous miperaka zao, tsy afaka tapoka le olona, aza mi-insistre. Ino dikany aza mi-insistre? Aza misisika hoe ianao indray ny mbe hisisika. Efa fanahy masina miteny aminao io, fanahy masina miteny hoe ajanao ny fiarahana amin'ny olona io, fampigadra anao io, ajanao io fa misy fisolokina ao ambadika io, ajanao io fa misy fitaka ao ambadika io. Zany le fiasan'ny fanahy masina, fitarihana marina rehetra. Ary io tsisy olona manana an'izany, ary tsisy olona mahatakatra an'izany raha tsy manana ny batisa fanahy masina. Tsy possible mahatakatra an'izany raha fisainan'olombelona tsotra. Hoe inona ny ifandraisan'le nofo ratsiko tamin'ny alina sy nyty olona ty lasa tsy afaka tampoka fa nisy problema tampoka. Fa raha olona tsy manana, misy mako amin'izao fisolokina, dia misy ny atao fitaka fisolokina, ary manjaka be eo amin'izao fotoana izao. Ny olona tena manana ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny batisa fanahy masina, tsy tratrana fitaka zany ianao. Vao tamin'ny fakomaly nisy olona sakisoloky zay, miantso anao telefônina izy, za moa eo ambony fandrina makamaka ainy, paster
mba vonjeo vola fa hodidina herininy zanako sady atao asoavana no didina herininy zao de zao hiditra bloqué amin'ny roa eto amin'ny hôpitaly Itosy ozy izy hôpitaly Itosy de mba vonjeo vola pasteur 3 alina ny ilaiko aminao za moa ve de tsy anana 3 alina fa za rehefa manao zavatra miainga amin'ny fitare amin'ny fanay masina foana eno ara lafa lefa rehefa misy hoa mandefa de ny insiste avany pasteur rehefa avy eo angely izy amin'ny roa hoe hiditra bloqué inge ho any zanako hoe mba alefaso pasteur fa ty téléphone ty izy téléphone taxi foana fa za tsy manana téléphone fa mba andefaso message alefaso amty de alaiko amin'ny olona fa de nitodonany ana nandefasa amin'ny message tonga ny amin'ny roa latsaka folo de nandefasa amin'ny message menace pasteur rehefa ohatra ka tsy mahita ianao hoe raha ohatra tsy latsa amin'ny rola izy de aza mandefa tsony fa hitady zany hoe sady ohatran'ny ianao ndray zany ny ampitahorany ny ohatran'ny hoe pasteur avy ianao de tsy amme avy eo ndray any téléphone tany téléphone eny tamin'ny 20 efa nahita ray alina pasteur fa 2 alina sisa ianao raha lafa andefa ho raha vao misy fa aleo fa hitady vahaolana inona ny tenen'ny tompo ana aza mandefa vola amin'ny olona eo fa mandefasa pasteur mandefasa olona eny akaikin'ny hôpitaly Itosy de nisy olona eny akaikin'ny hôpitaly Itosy natsoka ndanao fa misy olona manana problème ohatr'izao amin'ny hôpitaly Itosy de mba anatery vola any izy 2 alina rehefa tonga eo mivavady mihitsy ianao vao miantso an'ity numéro ty hoa de teneny hoe aiza ho aiza eto Itosy nareto amin'ny hôpitaly nareo fa efa eto satria lazainy fa eo mivavady Itosy eo amin'ny hôpitaly ny vavahady eo amin'ny iny ty eo amin'ny vavahadin'ny hôpitaly vavahadin'ny hôpitaly misy an'le taxi foana tonga teo le rahalarany rahako natsony le olona aiza ho aiza nareo fa efa eto amin'ny vavahadin'ny hôpitaly anatitra an'le 2 alina tany amin'ny pasteur fa aiza ho aiza eo vao mikorotany tsy ao zay fa lavitra be aiza fa ato nge le vola efa men'ny pasteur ato mena nareo fa nareo tamin'ny hôpitaly Itosy tsy nanakambara le olona de avy eo naverina natsona tsy nandray tsony ka ato nge le vola fa lasa ane rehefa tsy raisinareo le vola fa omeko anareo fa aiza eto amin'ny hôpitaly nareo ay le olona pisoloky za tsy azonao am'zany za tsy azonao solokina zany za rehefa manao zavatra miaraka amina fanay masina tsy possible voasoloko zany ianao rehefa miaraka amina fanay masina satria ny fanay masina no mitarika anao amin'ny marina rehetra amin'ny fahamarinana rehetra zany misy ifandraisany nofo ratsy ny zavatra le olona ifandray aminao ny reny olona reny le hoe nanao fotoana taminao androany ka tsy afaka tampika izy aza miinsista fa ny fanay masina efa mampianatra anao ary miaro anao mba tsy ho tafalatsaka ao anatina fisolokina ka hiditra lalindalina tsika amin'izay fampianaran'izay rehafana amin'ny sabotsy ho avy izao 1er juin idirantsika lalindalina io fampianarana io ary anasako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ny télé eto amin'ny radio anaraka ary amin'ny sabotsy ho avy izao ty tsy hoe fampianarana fotsiny handray ny batisa ny fanay masina tsika andray an'io tsika hitombo niveau hiakatra niveau ianao hiakatra dimension ny ara-panahinao fa tena ilainao ny mandray ny batisa ny fanay masina tompo hitantsika ndo hivavaka misaotra indrindra tompo satria fantatra fa hitombo izay handroso izay hiazakazaka izay andray fitariany izahay de ny fitarian'ny fanay masina aomby ary tsy ho diso lalana amin'ny zavatra zay atao tena izy fitariana vaovao avy amin'ny fanay masina andaminana ny fiainanay misaotra nina raiko ho tainao reto-pijery sy mpanaraka ny fandarana amen rahalahy sy anabavy malala io olana tsy hainao vahana io ripino resaka eto ry pasteur isany io problème ao anatin'ny fiangonanao tsy hainao vahana io olana tsy hitanao zay amana azy ao tokantranonao io de hitarika anao amin'ny marina rehetra ny fanay masina hitarika anao amina tolotsaina faratapony tolotsaina ny lanitra conseil avy any an-danitra fitariana avy any an-danitra zay no ilainao ao anatin'ity fotoana ity
reo olana tsy hitanao zay amahana azy mahaverevitra mahapararehitra tena hoe nylona atao anatina problema nandritry ny taona maro ianao tsy fitarainana ho any ilaina tsy ranomaso ho any ilaina tsy mila an'izany ny fanay masina raha ho tonga ho Jesosy dia izy hitarika anao marina rehetra ka ny tompony hitantsika ianao hoe mila tolotsaina fahazavatsaina tsy tsara riavana ny mahakatolotsaina avy amin'ny maha-olombelona indrindrandrindra raha no zavatra ngeza be anao aza maka fahendrena aza maka tolotsaina loatra amin'ny maha-olombelona fandana maka tolotsaina avy amin'ny fanay masina amin'ity sabotsy 1er juin ty manerana ny trano fivavahana vaon'ny oloko eraka Tananarivo eraka Madagasikara anomboka ny seminaire ny fanay masina batisa ny fanay masina fitenenana fiteny tsy fantatra io tsika amin'ny 7 ora fotoana io manomboka eto Jerusalema Karobato ambany atsimo commune Karobato eto amin'ny 3 frères Andrefanambohijanahary ary eto amin'ny temple de la foi bypass vaon'ny oloko bypass eto amin'ny rond-point Mbomanambola araka ny teniko maly dia zao afaka tsy manatrika ny fotoana ianao raha tsy te ho tonga ary afaka tsy ho tonga ianao raha tsy te ho tonga fa kosa teneniko raha ho tonga ianao dia tonga avy amelo atao vitan'ny tompony etaetaka ny fanerina andray zavatra tonga avy mialoha mba andray zavatra avy amin'ny fanay masina ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asy